La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Taorian'ny fitsidiana ny mpangalanina no tsidian'ny filoham-pirenena sy ireo délégationna miaraka amin'ny ihany koa ny fanamboarana ny lalana miainga ho Tomasina Iazo Alisoneran'ny Vongo. Ankoatra izay ny toerana ametrahana ny kianja ho an'ny tanora sy ho an'ny mponina ary ny ametrahana ny bulletin mora ao Tomasina. Tokony ho amafisina ny fanaramaso atao amin'ireo mpanjono vavy eto Madagasikara tsy alany tamingana ireo azandrano ho ny tompona andraikitra avy amin'ny tetikasa kobaby isan'ny tokony atao laram-pamehana amin'izany ny ao amin'ny faritra atsimo andrefana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia totosa tamin'ity androany ity ny fifidiana filoham-pirenena fiodiana voalohany tany Tunisia tamin'ny ankapobeny zotra ampilaminana ny fifidianana saingy mizarazara be ihany ny vato raha ny fijerin'ireo mpamakafaka politika. Arao vetrana ny andindininy mahakasika ireo. Finaritra tompoko lasy tompoko vafotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manasana anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia taoriana ny fitsidiana ny mpangalana notsidiana ihany koa ny fanamboarana lalana miainga ny Tomasina Iazo Alisoneran'ny Vongo nijeren'ny filohan'ny Repoblika sy ny minisitra tompona andraikitra ary ireo délégationna ny toerana ametrahana kianja ho an'ny tanora sy ho an'ny mponina ary ametrahana ny bulletin maro ao Tomasina Gaëtan Andriatsilava. Taorian'ny fitsidiana ny mpangalana omaly ny toy androany ny fitsidiana ataon'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andry Rajoelina sy ny minisitry ny fanajarenany tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy ary ireo délégationna miaraka aminy. Nojerena manokana ny fanamboarana ny lalana miainga eo Tomasina hatrany Soneran'ny Vongo. Fanamboarana izay atao beton ny akamarony ampaharitra ny fotodrafitrasa. Natao lalana beton armé ny lalana zany. Ary mpanao anazy moa dia hoe rehefa natao ny tolobidy dia faly hoe orinasa malagasy nahazo azy. Fa indrindrindrindra inona ny antony nanaovana anazy beton? Ny anaovana anazy beton dia fantatrako fa aty amin'ny faritra Atsinanana aty dia avy foana ny orana. Rehefa avy ny orana karaha goudron no atao dia simba. Ao anatin'ny fotoana fohy dia simba. Zao zany izy rehefa beton io dia mahazaka rano tsara, mahazaka ny fiara vavety tsara ary tena hoe anaraka amin'ny fenitra zany. Zay zany ny zavatra atao dia manomboka ity zany lalana manomboka eo Tomasina mandalo an'iny folo pointy iny mandra-patonga any Soneran'ny Vongo zany dia izay lalana simba rehetrarehetra dia amboarintsika ohatran'izay avokoa. Misy dingana maromaro arahana amin'ny fanamboarana ny lalana amin'izao fotoana. Dingana voalohany amin'izany ny fanamboarana ireo lalana tsy afaka andehanan'ny fiara na ireo antsoina hoe point noir. Ity moa zany ny tena nenjena ireo lalana efa tena tsy afaka ny andehanan'ny atao hoe tsy afaka andehanan'ny fiarakodia intsony. Maharitra ny dingana voalohany maharitra 3 volana eo fa izany no vita mialoha fa ny lalana araka ny voalazan'Andriamatoa filoha teo dia ezahana fitaina mandra-patonga hatrany Soneran'ny Vongo. Ireo voalazan'ny teny frantsay point noir moa no tena nivonjena mialoha fa rehefa avy eo ho tapendana daholo reny lavadavaka rehetrarehetra eny ahafahan'ny olona mandeha. Ankoatra ny lalana nojerena ihany koa ny toerana ametrahana kianja ho an'ny tanora sy ho an'ny mponina ary ny ametrahana ny bulletin mora ao Toamasina. Raha ny ivelany misy an'ireny HLM reny dia fa maninona moa ny malagasy ny tsy mamendrika an'izany. Zany hoe mba mandoa niofany tsikelikely mandritra ny 20 taona na eo amin'ny latsaka eo 15 ka hatramin'ny 20 taona dia ny eto Tomasina zany efa hita ny toerana anaovana an'izany. Efa hita ihany koa ny toerana fanaovana ireo kianja izay tokony hoe ho an'ny tanora fa ho an'ny mponina ray manontolo ihany koa dia efa anomboka tsy ho ela daholo zany asa rehetrarehetra zany namaritra anazy miaraka tamin'ny minisitra sy ny analogy efa nijerany teo dia anomboka tsy ho ela daholo ny asa fanaovana an'izany bulletin sy tranomora ho an'ny mponiny Tomasina zany. Nisy ihany koa nandritra ity fitsidiana ataon'ny filohan'ny Repoblika ity ny fitsidiana ny fanamboarana ny voie rapide mampitohy ny seranana Tomasina sy ny lalam-pirenena faharoa. Midika izany famiroso ny fametrahana sy ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa maro ahafahana mampandroso. Ny fampandrosoana ny Madagasikara izay vaindohan-drarahan'ny mpitondra ary angatahana fanomezan-tanana sy fandraisana anjara avy amin'ny isa ambatan'olona.
Fanamby nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny fanarenana ny rovan'ny Manjakamiadana. Miroso amin'izany ny farany herinandro teo ny Antso Tolobidy izay navoaka ny fiadidian'ny Repoblika. Rarsona Andry. Ho fanatanterahana ny fanamby nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina amin'ny fanarenana ny rovan'ny Manjakamiadana dia namoaka Antso Tolobidy amin'ny fanamboarana ny lapa tranovola sy ny lapa manampisoa ny farany herinandro teo ny fiadidian'ny Repoblika. Ireto lapa roa ireto dia isan'ny fitomen-dalana may tamin'ny famaizana ny tranga teny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana ny fahaenina ny volana Novambra 5,790. Ankoatra ireo lapa roa ireo dia misy ihany koa ny Tolobidy navoaka ho amin'ny fanamboarana ny kianja masoandro ao amin'ny rovan'ny Manjakamiadana. Ity kianja masoandro ity dia atao ho fanatsarana ny ao anaty rova. Fantatra ihany koa fa vola madidion'ny fitondrana malagasy no ampiasaina amin'ny fanarenana ny rovan'ny Manjakamiadana. Raha tsy ivona, atreto mbola tsy fantatra ny vokatry ny fanadihadiana tamin'ny nahatonga ny fahamaizan'ny rovan'ny Manjakamiadana 420 taona aty aoriana. Osokafana ny serana mpiara-manidina ao Arivomambo, ajorny sekoly mampiofana arakasa ary ho avy alohan'ny fidiran'ny mpianatra izao ny kids scolaire. Santionany amin'ny fampandrosoana sy fanatanterana ny vina izay nampanantena ny filohan'ny Repoblika ho an'ny vahoaka ao Arivomambo ireo Gaëtan Andriatsilavo. Miroso ny fampivoarana ny faritra tsirairay avy ataon'ny mpitondra fanjakana sy ireo olom-boafidy miara-miasa aminy. Ho an'ny distrika na Arivomambo manokana, osokafana ny serana mpiara-manidina izay tsy niasa intsony nandritra ny taona maro. Isy ihany koa fananganana sekoly fampiofanana arakasa sy ny famatsiana fitaovana ireo sekoly ao anatin'ny distrika. Rahantsika mahafantatra nge fa io serana mpiara-manidina io dia efa ho amapolopolo taona ny mipetraka teo fotsiny tsy nampiasaina nefa dia misy foto-drafitra asa tsy tokony tsy firoana izay naorina fanjakana tany aloha tany dia lasa ohatry ny tanàna olona izy ao ka raha rysitsy ny ary derako manokana Andriamatoa filohajaina Andry Rajoelina raha hanokatra indray io serana mpiara-manidina eto Arivomambo io izy. Manaraka izay ihany koa ny resaka fampianarana iverina kely an'ilay fampianarana dia ao anatin'ny PGA ny W5000 pièces izay ho ataony ny fitondram-panjakana misy manantena fa tsy ho very anjara amin'izany ny distrika na Arivomambo satria ny tena anisan'ny mitondra ny vinan'ny filoham-pirenena taty amin'ny distrika na Arivomambo ary efa ao anaty mivina sy ny programma nasan'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina izany. Manoloana ny fahasahiranana ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'izao fotoana ho avy alohan'ny fidirana ny kits scolaire raha ny fanazavana hatrany. Fantatra ary tsapa ny fahasahiranana ny vahoaka majinika sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny fotoana ohatran'izao lasa ny sakafo indray no ajanona fa mba te-tsinjo an'ilay taranaka amin'ny resaka fianarana mba sahatry hianatra ilay zanaka kanefa ny oentomanana tsy ampy dia efa isorana be dia be ny fitondrana ihany koa na fantatra izany ary nitondra ny vahaolana izay ho tandrify an'izay. Santonany ihany ireo fa mbola 5 taona no iarahana amin'ny vahoakana Arivomambo 5 taona no iarahanareo amin'ny zokiandry sy ny sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina tsisy vina zay tsy ho tanteraka eo raha ny fampiresahanay tamin'ny filoha ka aoka izay ny adila sy ny fanesoesoana fandaotsika iray fo iray saina hifampatoka ho fampandrosoana amin'ny Madagasikara izay miainga any amin'ny fokotany no anatanterantsika an'izany manerana distrika antsika ary hiparitaka manerany Madagasikara ray manontolo mihitsy. Tsy aivona no tanterana ny zoma lasa teo ny fandraisana amin'ny fomba ofisialy sy ny fametrana samboady ny solobavim-bahoaka voafidy tao Arivomambo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tokony amafisina ny fanaramaso atao amin'ireo mpanjono vaventy eto Madagasikara mba tsy ho alany tamingana ireo asan-dranomasina ho ny tompona andraikitra eo anivon'ny tetikasa Kobaby. Isan'ny tokony atao lahara-pahamehana amin'izany eo amin'ny faritra atsimo andrefana. Iona saina. Tsy fanajanona bokin'andraikitra, tsy fanajana ny fepitoana ahafahana manjono, tsy fahazahoana alalana. Ireo amin'ny ankapobeny no matetitranga ataony sansasasany amin'ireo mpanjono vaventy tsy ara-dalàna eto Madagasikara raha nambarany tompona andraikitra avy amin'ny tetikasa Kobaby. Ny tena te-ahorana aloha hatreto dia ny tsy fanaran-dalàna amin'ny fampiasana fitaovana izay tsy tokony ho ampiasaina satria
manimba avy hatrany ny fikolokoloana ny fitantanana andreo le loharanokareny ranomasina zay zavatra zay. Zava-misy mantsy amin'izao zany lazaina amintsika fa mitombo isa ireo mirotsaka amin'ny fiariana an-dranomasina. Zay zany anisan'ny menasy anankiray be zay le fitombony isan'ny piary an-dranomasina. De mazava loatra fa reny sarotra be zany miantoka ny fanaraha-maso. Efa misy ny ezaka ataon'ny ministeran-jono sy ireo ministera maro samihafa mifarimbona amin'izao fotoana izao ifehezana ireo mpanjono tsy ara-dalàna, saingy olana treto ny tsy fampiny ny olombelona sy ny fitaovana toa ny sambo aingam-pandeha anenjehana ireo mpandika lalàna. Ankoatra izay, ny fiandohan'ny septambra teo, nisy ihany koa ny fidinana ifotony nataon'ireo mpikambana tao amin'ny tetikasa miary avy amin'ny faritra Diana, ny fampizaratra kefa tamin'ireo tao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Isan'ny nivoatra tamin'izany fa ny fampiarana ny dina no isan'ny paikady mahomby entina iarovana ny tontolo iainana sy ny arenina an-dranomasina. Mahasamby hafa izy aloha ny aty Atsimo ny olo mihoatra ny 12 taona lasa agnatin'ny fikambanana daholo. Fa ny aty avaratra lasa vondron'olona ifotony le izy, ohatra ny hoe olo arivo zany iray vohitra eo mety antsasaka ny arivo fo zany na ambany misasaka zany agnatin'le fiarovana, le sisa zany lasa manimba, izy mampanano sarotra le fampiarana dina zay aty amin'ny avaratra. Fa raha oharina amin'ny Atsimo zany hita fa le 12 makitra zegny fa tonga de ao agnatin'le fitantanana, moramora ho azy amindry zany mampiatra le dina ary tegna efficace be zegny le fitantanana andry zany raha oharina amin'ny fampiarana dina zany. Raha ny fanazavana, isan'ny masarotra ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny arena anaty rano ao amin'ny faritra Diana ny fahamaroan'ireo mpifindra-monina. Ny ankamaroan'ireto farany izay mivelona amin'ny ala sy ny jono raha nanambarany tompon'andraikitry ny tetikasa miary. Olana ny tsy fanajana izy ireo ny fitsipifehezana sy ny lalàna mifeny ala sy ny jono misy any an-toerana. Antony antsona izy ireo ny fiara-mientan'ny rehetra, ny fanjakana, ny fikambanana tsy miankina ary ireo VOI na ny vondron'olona ifotony ifanome tanana. Tonga tamin'ny fotoanany dokavatra isika orinan'izay ny atsika mahakasika ny valim-panadinana BEPC. Eo ihany koa ny tontolon'ny famadihana rehefa avy eo ary. Bonus? Yeah! Bonus méga no azonao miaraka amin'ny M-Voly. Mahazo bonus méga 10 isanjato be zao isaka mividy tolotra yellow 100 sy telo maneta amin'ny M-Voly ianao. Tsindrio ny dièse 100 étoile 1 dièse. M-Voly tsotra aingana azo antoka. 2M 3M ZM Fahoany? Manomeny izy? Tsara mba mitady vahaolana manao. Mampiena 3 isanjato no ny laninao isan'andro ny fampiasana miaraka ny Sarbo 2M sy ny fatana mitsitsy 3M plus. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68.
nouvel arrivage chez Géant du Meuble. Innovez votre intérieur avec nos chambres à coucher, design et tendance. Chez Géant du Meuble, un large choix de salons vous attend. Trouvez des meubles et des articles de déco avec une multitude de couleurs adaptées à vos goûts. Venez visiter notre showroom à Tanzbat et Beorirk. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Ici que vous êtes né en 1908, ce qui veut dire que vous auriez 45 ans. C'est exact. Adaline Baumann était désormais immunisée contre les ravages du temps. Elle n'allait plus un seul jour. Nous avons quelques questions à vous poser, Madame Baumann. La prochaine fois que nous nous reverrons, j'aurai changé d'identité. Je serai toujours ta maman. Tu seras toujours ma fille. Joyeux anniversaire, maman. Vous ressemblez trait pour trait à une ancienne amie à moi. On était très proches. Ça ne te manque pas de ne pas avoir quelqu'un à aimer. Ce n'est pas pareil quand on sait qu'on ne vieillira pas ensemble. Sans avenir, l'amour, ce n'est que du chagrin. Comment est-ce possible? Toutes ces années, tu as vécu, mais tu n'as jamais eu de vie. C'est au-dessus de mes forces. Dis-moi une chose à laquelle me raccrocher que je ne laisserai jamais s'envoler. Envole-toi. Veneto amin'ny fampalalamba vao isika. Tontolon'ny fanabeazana ivoaka ny farany herinandro zao ny valim-panadinana BEPC eto anivon'ny Sisiko Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana voray Henri Florian. Manomboka ara-pitso, iroso amin'ny fandikana sy ny fanambarana ny notin'ny ropiadina niatrika ny fanadina-panjakana BEPC, ireo tompon'andraikitra isan-tsokajana. Ny farany herinandro zao no vinavinaina ivoaka ny valim-panadinana. Raha ny nambarana ny lehibe ny Sisiko Antananarivo renivohitra. Ny BEPC teto Antananarivo renivohitra. Tsy nahitana olana, efa mandeha correction zao ary manomboka latsinainy tsika ny transcription izay maharitra herinandro dia mivoaka mpanadinana zany mety amin'ny farany herinandro ambony. Ny fanantenana zany dia tsara foana ny vokatra, fa ny fanadinana moa zany araka mafanadinana anazy dia misy ny fahasarotana raha ohatra ka tsy sarotra dia tsy fanadinana no anarana. Raha sanatria ka midina ny vokatra dia zavatra tsara foana zany satria azo atsaraina izy amin'ny manaraka. Raha ohatra ka tsara dia tazomina ary ao tsaraina foana. Ankilany, ho fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fanomanana ny fitaovana izany na amin'ny taom-pianarana vaovao izao. Nanomana etsika ho fanomanana ny fidiran'ny mpianatra ny eo anivon'ny fara-padidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra. Isy ny karazana varavarana misokatra. Eo ihany koa ny fivarotana fitaovam-pianarana maro samihafa. Dia misy ihany koa ny fitaizana na fampianarana na torolalana ho an'ny ray aman-dreny mba tonga an'izy ireo zany afaka hitaiza tsara ny zanany araka ny tokony ho izy. Misy ihany koa ny karazana lalao isan-karazana araka ny voalazako teo misy le ankizy zany amin'izao variana milokaloka eny amin'ny sisiny eny fotsiny variana mandehandeha tsy fantatra dia nanisy zany zay misy tournoi na jeu maromaro misy hoe Rubik's Cube ohatra, ny échec ohatra, zavatra ohatran'ireny zany no hita hitranga ao amin'io toeran'io. Amin'ny 12 ka hatramin'iray ohatra dia misy stand maromaro manao ny vente flash io dia midina ambany be ny vidin'entana. Manomboka ny sivy, hatramin'ny 17 oktobra izao ny hetsika fanampiana ireo ray aman-dreny karakaraina ny Sisiko Antananarivo renivohitra ity. Fanivoaka omaly ny voka-panadinana BEPC ho an'ny lycée Behentsy sy Antsapandrano ary nahatratra 770 isanjato ny tapa-hafana tamin'ireo ivitoeram-panadinana ireo. Rapitso kosa ny voaka ho an'ny lycée Ambatolampy. Zay ny amin'iny fa maro ireo olona mitady trano ahofa eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Miankina amin'ny toerana sy ny hatsara ny ofany raha ny fanazavana azo. Angelo Tolzanary. Voasokajy ao anatin'ny faritra bepona indrindra ny faritra Antananarivo renivohitra. Araka izany, mitombo isan'andro ireo olona mitady trano ahofa. Raha ny fanazavana, miankina amin'ny toerana sy ny kalitaon'ny trano ny ofany. Amin'ny ankapobeny, manodidina ny 5,1 ariary hatramin'ny 3 ariary ny ofan'ny efitra iray mahafeno ny fepetra ilain'ireo mpanofa trano.
telo hetsy ariary hatramin'ny fito hetsy ariary kosa ny efitra roa ary ray tapitrisa hatramin'ny roa tapitrisa ariary ny efitra telo noho ny miakatra. Betsaka ny kinady zany amin'ny fampanofana trano eto an-drenivohitra. Ny olana kely fotsiny zany dia tsy mifanahana ny tolotra sy ny tinady zany hoe ilay ofatrano somary lafolafo par rapport amin'ilay vola alohan'ny mpitady-trano zany amin'izay fanofana trano izay. Mirona kokoa zany ny olona ny amin'ny fanofana appartement. Araka izany lafo ny ofatrano raha ny eto Antananarivo renivohitra no resahina. Eny tsy ankilany anefa betsaka ireo olona mitady trano ahofa ary tsy maharaka ny tinady ny tolotra misy eo amin'izay trano ahofa izay. Ny faritra afovoan'ny Antananarivo, Ambatobe, Ivandry, Ampandrinomby ary Ambohibo kosa no toerana tena be mpitady trano indrindra. Lasa miankina amin'ny hoenti-manana ankehitriny fanatanterahana fahamadihana ho an'ny Malagasy mifono soatoavina maro anefa izany hoe famadihana izany manomboka ny volana Jolay ka hatrany amin'ny volana Septambra no fanatotosana azy. Miantarandriana evo. Isan'ny fomban-drazana iray mampiavaka ny Malagasy ny famadihana izay antsoina koa hoe famonosanamba. Mifono soatoavina maro saingy amin'ny ankabeny fety atokany Malagasy atsiarovana ireo maty sy anehoana ny fanajana sy fanomezana hasina ny drazana ny famadihana. Ratoka fotoana marina miankina amin'ny hevitry ny Ray aman-dreny nanantanterahana izany tany aloha. Niova ary lasa niankina betsaka tamin'ny fahafahan'ny sampianakaviana izany ankehitriny. Anton'le izy zany raha ohatra teto Antananarivo voalohany no resahantsika dia fotoana anankiray ahafahan'ny miaona ny mpiavana sy mpiray fasana. Ny hevi-dehibe fonosiny dia ifankahalalany ny mpiray fasana rehetra. Ny momba ny famadihana zany taloha dia isaky ny 5 taona. Mahatonga izy 5 taona mba hisian'ny fiomanany rehetra satria te hanatrika an'io daholo. Fa ankehitriny noho ny hamarona dia misy ny te hamindra ny razana na vita fasana dia ireny matetika no mamoha ny razana dia misy ny sasany manampy fotsiny mamono. Matoa izy anao fa hanokatra ny fasana io dia efa nisy vola faniomanany. Dia mampandreny mpiray fasana izy hoe izay hanokatra ny fasana io dia misy le mpiray fasana le mikoropaka hoe ndeha anao koa fa misokatra fasana io dia ndeha hanararoatra hamono koa ny asika. Mampiavaka ity fety ity ny fomba fankalazana azy. Mozika izay anakara manam-pitsoka mozika, vary be menaka na vary be saosy kosa ny sakafo izay amonoany tompon-draharaha omby na kisoa. Ka hodrazana vola omeny olona nasaina ho an'ny tompon'ny fety ary eo ihany koa ny akanjo izay atao miavaka. Fangataha-pitahiana aloha zany miankina amin'ny tsirairay satria finoana le izy. Fa amintsika Malagasy zany ny razana dia manana ny asiny kokoa. Tsy nieritreretintsika mitovy amin'ny biby amin'ny maha-olona azy satria olona ihany koa reny no nivadika. Matetika izy ireny dia olona nefa nipoirana. Izay no nahatonga an'ilay hoe razana ra na izao ahy. Izay ilay hoe nafozina amin'ilay hoe razana sy raha izy raha tenenina daholo zany dia lava be. Ny famonosana dia nieritreretina hoe rehefa ny olona nipoirana ireo dia manana ny asiny. Dia noho izay asiny izay no tsy amelana ny taolam-balony paritaka dia volavolaina fihezina ho hitan'ny maso ny tazany taranaka faramandimy. Volana Jolay ka hatramin'ny volana Septambra ny fanatotosana azy. Tsy ahivona, kolotsaina isan'ny voatazona hatrany manoloana ny fanatontoloana sy ny fivoaran'ny fiarahamonina ny famadihana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia totosa tamin'ity androany ity ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany any Tunisia amin'ny ankapobeny zotra tampin-pilaminana ny fifidianana saingy mizarazara be ihany ny vato raha ny fijery ny mpamakafaka politika any amin'ny toerany fanetena. Androany 15 Septambra no fotoana nanatanterahana Tunisianina mahery ny fito tapitrisa ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Tontosa ihany ny fifidianana nateo zany ayainy maro ny amin'ny mety isiny ny korontana sy ny asa fampiororona. Iza no mety hitarika amin'ity fifidianana ity, samy manana ny fomba fijery ny mpifidy ny amin'ny andrasany amin'izay ho filoha olany eo. Tany ivelany no nipetraka nandritra ny 17 taona tany Kanada. No dia an-tanindrazana aho taorian'ny revolisiona mba hitondra ny anjara pirikiko. No dia na dia nilamina sy nipetraka tamina firenena mandroso sy milamina aza.
extrêmement développée. manantena fa olona avita azy ny filoha avy eo avita ama ny olana ara-toekarena ny fidanganana ireo vidinentana mila mandroso aingana iray lalana ny fandriam-pahalemana sy ny toekarena ary tsy afa-misaraka ireo raha tsy misy filaminana tsy hisy olona ampiasa vola laharam-pamehana ny fametrana ny fandriam-pahalemana mpitandro ny filaminana maheriny fitoetsy no ahetsika ahafahana miantoka ny filaminana nandritra ity andro mpifidianana ity atreto sarotra ny aminavinany amin'izay kandida hitarika amin'ny voka-pifidianana vonjomaika miandry ny rehetra dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasiana ianao nanaraka izany soafa tsara ataony tompoko Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ni La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.